raha ampifidianana botolo tsy miraharaha lalàna ny mpitondra hoy maître antra razafim-panantsoa lozam-pifamoivozana vokatry ny olana teknika ny valopolo isanjato tsy fitandremana ny roapolo isanjato firaisan-kina anjozorobe fandresena no tanjony mila verina amin'ny lony ny fiainany malagasy alakamisy enamby folo me efatra amby roapolo amby roa arivo manatitra ny ara-batomboka lasy tongovavy tonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hampananjana sy ambitiavana no anasananao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany pejiny politika avy hatrany mibaby ny adalany mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Ravalomanana marika raha naneho ny heviny momba ny fandroany mpitondra ny masoivony vondrona Eropeana eto Madagasikara tokony tsy niafara tamin'ny fandroana masoivo tahaka ireny ny faneho-kevitra nataony Isabelle de Lattre raha ny mpitondra mahafehy ny asany hoy ny filoha Ravalomanana tao Andramasina Omaly Asinandriamalala Mathieu Panassi tapaka ny fifandraisany Madagasikara sy ny vondrona Eropeana hoy ny filoha Marika Ravalomanana manoloana ny fandroana ny masoivony eto Madagasikara simba ny fifandraisana very ny tombotsoam-bahoaka tamin'ny alalan'ireo tetikasa sy fiaraha-miasa noho ny fihetsika tsy voahevitra nataony mpitondra tsara ampahafantarina vahoaka malagasy ny zavatra miseho amintsika amin'ny resaka izao dia tena tapaka tanteraka ny relationtsika amin'ny Union Européenne ny resaka tamin'ireo tany Bruxelles alina dia nilaza izy hoe satria izy ianareo tena mihevitra anareo tena matanjaka tsy matanjaka zany zay fa tena adalana be mihitsy ngefa nanaovana ny fandrombana teto Madagasikara tamin'ny 2010 ary raha malala ny faharavana ny zavatra misy eto rava tanteraka na lalana napotika ary mbola mitoy ihany ny adalana zay zavatra tsisy dikan'izay dia androahana olona le retsy ary 6 miliara vola mena atsika dia za moa tsy tsika neo tsy maintsy voaitsika io fa vo mafy amin'io dia ny voaka malagasy zay matratra 30 tapitrisa ka teny aminareo zany hoe mila mitandrina tsara ny zany mitondra firenena tsany tsy ny tombontsoanao reny no manodidina anareo mena ny tombontsoa fa voaka malagasy 30 tapitrisa fa mbola ho avy eo tsika fa za matavitra ho avy fotoana tsy maintsy ataotsika zay zonan'io fa za matavatra mitady hevitra tsika zava-marina no ilazain'ny Isabelle de Lattre ka tsy tokony afara amin'ny fandroana azy ala eto Madagasikara mamenatra eo anatrihan'izao tontolo izao raha ny zava-misy hoy hatrany fanazavana roana ho ny ambassadeur dia andeha ny ambassadeur iskoka sarotiny dia tezitra koa ny ambassadeur zay tsy iasana intsony voalina ny alina nahazo any avy any Louis Michel avy any Bruxelles président fina zatra ny tranga dia zalany eo manaovy anao izy azonao atao rehetrrehetra tena tsy rarina zao satria io izy tsy le olona anankiray manao ny ataony fa voaka malagasy ray manontolo ny fadirinao manao ny arabe eto Madagasikara rehetra Union Européenne dony volana Union Européenne manome volantsika ary tsy averina volany fa fanomezana zavatra kely tsisy dingana iny hoe le famosirana na le castration inona tonga nandroana azy loza ny teny an'iny le raha mato hoe tsy mety ataonareo io satria maha-olombelona ny olombelona aoka tsy kitikitianareo na nalanareo biby areo tsy fety androka zany dia ny teny an'iny le ambassadrice io le ambassadrice dia tezitra zalahy kanjona mafisy ny mopera le président ny évêque avy any Lyon izy iny avy any a Paris na mafisy ny maly jereo ihany nareo mahay miteny avy any amin'ny évêque milaza hoe zay dia tsy makasitraka velively tsy makasitraka velively io castration io marina ho izy fa tokony ampiarina ny lalàna andreo olona mamofady reo fa tokony tsy ho zay ny atao dina koa zany zao orahana daoly io zany ny katolika orahana daoly io zany reo évêque miteny azy reo zavatra tsy fanao nataony zalahy dia rehefa avy eo ndray miteny kely le ambassadrice ianao azy amin'ny kritika mihitsiny amin'ny faratsiny ny lalana eto Madagasikara ko hoe raha mahita zao ny olona ko ratsy velony olona lalana dia zay ny teneniny hoe laninareo daoly ny volany fera na nataonareo aiza fa zao zavatra mitranga dia ny teneny zay zay olona androana azy tsisy antony maninonareo nataoko malala an'izany satria nareo ny aran'izy amin'ny lalany ratsy zao zany tsy azo vola intsontsika any amin'izareo fedy aloha ary anarina an'io tsy moramora anarina an'io tsy moramora
tsy aivina fa nilaza ny ministra narambahiny malagasy ny zoma lasa teo fa mitsabaka loatra amin'ny raharaha anatiny raha matodelatra raha laza ny tsy fankasitrahany ilay lalàna momba ny famisirana an'ireo olona tratra manolana teo ihany koa ny fametrahany fanontaniana manoloana ny fampitehany lalana eto amintsika sy ny fampiasam-bola tsy mazava ataony mpitondra. Itety distrika maromaro ny filohan'ny repoblika atao anatin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Any amin'ireo distrika ahitana kandida ny vovonana firaisan-kina matanjaka no toerana alehany raha jerena ny lisitra ireo distrika Otsidiny. Itokana zava-bita ny tena na dia voarara ny lalàna zany manao izany atao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Bontolo ary tsy miraharaha lalàna ny filoham-pirenena sy ireo pombazy hoy Maître Antra Razafy Manantsoa izay kandida ho solombavam-bahoaka no sady pahe lalàna. Mitatitra izay vaovao izay Asinandria Malala sy Mano Randria Malala. Nanomboka omalika hatramin'ny 17 Mey andro fatapera ny fampelezan-kevitra eto Madagasikara dia itety distrika maro manerana a Madagasikara ny filoham-pirenena. Fizarana karatany sy fijerena sosialim-bahoaka ary fitokanana zava-bita no antony fandaharam-potoana ny amin'izany. Raha lalam-pifidianana nefa dia voarara ny fitokanana zava-bita ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra tahaka izao araka ny fanazavany solombavam-bahoaka Maître Antra Razafy Manantsoa. Tena tsy azo atao mihitsy zany ao amin'ny andininy faraiky ambinipolo ny lalàna fehizoro voalazako io hoe 2018-008 mazava tsara voalaza ny hoe toute inauguration ozy izy toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale. Dia iza zany ny olona afaka hiteny fa tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika zao. Dia natao mihitsy le calendrier an'le filoham-pirenena manomboka 15 Mey ka hatramin'ny 17 ny volana Mey zao le hoe liste des districts à visiter dia ao anatin'izay programme an'izay misy an'le hoe fitokanana zavatra dia efa nitsakitsahana lalàna koa zany lalàna fehizoro nge zany loi organique ireo resahana io dia makasika an'ity fifidianana sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka loi organique numéro 2018-008 mazava be io tsy natao an'ny olona tsy mahay manoratra io na tsy natao an'ny olona ho an'ny olona tsy mitondra io na ohatran'izany hoe tsy mahay mamaky teny tsy mahay mamaky teny na hoe na miteny gasy na miteny frantsay fa filohan'ny repoblika io manitsakitsaka ny lalàna fehizoro io tsy azo atao zany manao inauguration mandritra ny fampelezan-kevitra fa maninona izy androany nanomboka tamin'ny omaly izay daty namaranana ny listre électorale no nataony programme manomboka 15 Mey ka hatramin'ny 27 Mey izy andehidina any amin'ireo toerana izay misy candidat vondrona firaisan-kina indrindrandrindra moa zany misy ny any Mandoto misy ny any Tsirabe misy ny any Ambato Finandrana na candidat tsy miakana ara fa miaraka amintsika aty misy ny any Ampani misy ny any Ambatondrazaka député fidèle zany hoe andeha hanosika an'ireo candidat mpanjakana zany izy tsy mionona fotsony izy amin'le anarana oentin'ireo candidat sy le fitaovana rehetrarehetra oentin'zareo na ny affiche sy ny support visuel izay ampiasain'zareo fa izy vatatenany mihitsy no mandeha tonga manao fampelezan-kevitra ho an'ny candidat mpanjakana sy anao zay fomba tsy halany ny candidat ty amin'ny fanoerana. Tena malhonnêteté zany zavatra zany ara tsy mpanazy zany zavatra zany tsy président de république no manao an'izany fombafomba mamoetra zany tsy monsieur considéré au président de la République izy raha manao an'izany zavatra zany dikan'izany samy mazava tsara ho an'ny vahoaka malagasy zay miaino amin'izao fotoana zao hoe tsy mendrika omena vato reny olona reny fa tsy vitany hoe mangalatra satria fangalarana zany fanolanana ny lalàna ary fampirafesina ny asa mahafiloham-pirenena anazy sy ny asa mahalehibe anantoko azy. Ankoatra izay dia ny sary sy ny anaran'ny filoham-pirenena izay voalaza fa tokony ho filohan'ny malagasy rehetra fa tsy filohana antoko politika no ampiasainy ankamaroany ireo candidat akaiky ny fitondrana amin'izao fampelezan-kevitra izao. Mangina toa mitazapotsina nefa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny voameram-pirenena maneho tena misana ny fifidianana manoana ireo olana sy sationana fandikan-dalana ireo. Fa nitsakitsahana lampanorenana zany satria ninina teo anatrehany vahoaka malagasy izy teo ninina teo amasony HCC fa hitandrina ohatra ny Anakandriamaso ny lalam-panorenana dia fa nitsakitsahana faratapony lalam-panorenana zany zavatra ataony zany sy ireo olona rehetra miara-dia aminy ao anatin'le vony le fikambanana politika misy aminy. Dia eto zany miantsony rehetra mihitsy zay candidat rehetra zay tsy candidat mpanjakana samy anao fitoriana satria ho hitantsika eo hoe tena andrainy andraikiny tokoa ve le HCC le filohan'ny HCC zay nilaza fa
oentitra izy amin'ny fampiarana ny lalàna oentitra izy ho an'ireny olona mampiasa fitaovana sy fahefam-panjakana reny titre zany le titre président de la république zany titre zany ho an'ny république fanitsakitsahana ny lalàna zany ny fampiasana le fitaovana rehetra asinan'ireny anarana reny mbola fanampy ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana zany ary le fanitsakitsahana natao ihany ko hoe ny neutralité de l'administration zay resahantsika foana ny neutralité de l'administration io dia voalaza ihany ko ny anatin'ny lalàna fehizoro 2018-008 ao amin'ny andininy article 60 ao zany milaza tsara hoe la neutralité de l'administration et l'impartialité des services publics de il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire qui et agents non encadrés de l'État et des collectivités territoriales décentralisées qui sont soumis à des obligations de neutralité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté. Zay zany de veo de misy lalàna misy sazy manaraka an'izany hoe et sous les peines prévues à l'article 227 de la présente loi organique pour les infractions en matière de propagande électorale, de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat ou une liste de candidats ou une option. Zany hoe ny fampiasana an'izay ny fanitsakitsahana ny tsy finitany ilana neutralité de l'administration sy ny impartialité ny olona mampiasa ny asa-panjakana zany tsy azo atao zany ny filoham-pirenena no faratapiny eto amin'ity firenena ty ny lehibe ny administration ny olona rehetra ao anatin'ny administration rehetra indrindra fa reny mpiasa ambony fanjakana reny matoa hoe tsy mahazo manao an'izany fampelezan-kevitra zany na mandray anjara ny fampelezan-kevitra zany dia ho fanajana an'izay neutralité sy impartialité ny service public zay mampametra-panontaniana ny olo-pirenena sy ny isam-panara-baovao araka izany ny fiatsika ireo rafitra mikirakira ny fifidianana ireo satria dia miariary ireo tsy fanaran-dalàna ataony antokony isam-pitondra manaiky matoa tsy miteny hoy isika malagasy izay pejiny sosialy olona 17 no namoiny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana teto andrenivohitra tao anatiny efa-bolana saika isan'andro dia ahitana sy andrenesana loza amin'ireo lalana ka ny akamaroan'izy ireo dia ireo kodiaran-droa hanotena lasibatra ankoatra ny tsy fitandremana ireo mpamily dia vokatry ny olana ara-teknika ireo lozam-pifamoivoizana ireo tsy ampy ny fanaramaso avy amin'ireo tompona andraikitra araka ny fanadiadiana nataony Mirandry Anjafy sy ny Artanjona. Mirongatra ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra tato anatin'ireo taonany sesy tsy eto andrenivohitra ihany fa hatramin'ireo lalam-pirenena maro ny antony mahatonga lozam-pifamoivoizana eto amintsika raha ny antotanisa dia vokatra ny olana ara-teknika no antony mahatonga ny 20 isan-jato ny lozam-pifamoivoizana ary 20 isan-jato kosa vokatry ny tsy fitandreman'ireo mpamily toy ny tsy fehezan'ireo lalana mifeny ny famoivoizana raha ny fanadiadiana dia maro amin'ireo mpamily indrindra amin'ireo kodiaran-droa no tsy manana fahazoan-dalana amily kanefa mivezivezy ankahalalahana ao anatin'ny tsy fitandreman'ireo mpamily koa ny fahamamono eo am-pamiliana ka miteradoza izany misy karazany telo miavaka tsara mihitsy mahatonga ny loza dia avy amin'ny mpamily dia fiara ary fotodrafitrasa eo amin'ny resaka fitondrana fiara na moto dia be da be ny loza ateraka an'ilay tsy fananana permis fa tonga dia mitondra fotsiny amin'izao eo amin'ny mpamily aloha eo amin'ny mpamily dia antony lehibe voalohany indrindra dia ny zany hoe tsy fanajana ny code de la route faharoa ny fandehanana mafy ary fahatelo dia fanaovana tangibe zany hoe surcharge mihoatra n'ilay zavatra tokony hoentiny fa anisan'ny mahatonga lozam-pifamoivoizana ihany koa ny tsy fanajan'ireo mpandeha tongotra ny lalan'ny famoivoizana mangano fotsiny ny fahasimban'ireo lalana an-tanàna na lalam-pirenena ny tsy fampin'ny fanaramaso sy ny fitsirina ara-teknika atao amin'ireo fiarakodia sy kodiaran-droa mifamoivoy ny tsy fisian'ny trottoir ho an'ireo mpandeha tongotra izay efa feno ny mpivarotra manana andraikitra amin'izany sambatan'olona sy ireo mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fanaramaso sy fandraisana andraikitra ny raha mahita tokoa fa be dia be ny lozam-pifamoivoizana zany nitranga amin'ny fiainantsika andavanandro ny antony misy antony mety maromaro ny voalohany aloha ny tsy fifehezana ny atao hoe code de la route ny faharoa ny famamona
ny famamony mpitondra fiara na mpitondra moto no anisany tena mitarika zay loza zay eny amin'ny fiarahamonina. Ary ny fahatelo ny tsy fitandremana ihany koa ho an'ny mpandeha tongotra. Misy ny olona zay mampiseho hoe mety mafy mihevitra ny tenany mafy noho ny fiara angambany izy na ny noho ny moto, dia efa hitany zao fa misy fiara manapaka nefa mbola ataony fanahiniana dia mety mahatonga ny antony loza. Zay aloha zany tena antony telo lehibe mahatonga ny loza eto amintsika. Ho anefa bolana voalohany tamin'ity taona ity dia 7% ireo lozam-pifamoivoizana vao isa. Ka ny 7% amin'ireo dia kodiaran-droa, ny 4% ireo no naratra vokatra izany ary ny 7% ireo no olona namon'ny ainy. 20% ny olona midorika zava-mahadomelina eto Madagasikara dia tanora mpianatra avokoa. Eo anelanelany 9 sy 20 taona mirongatra ny fivarotana zava-mahadomelina eto Madagasikara ka ireo tanora no tena lasibatra. Miatraika mivantana amin'ny fahasalamana nefa ny fidorohana zava-mahadomelina. Mitatitra ny vaovao Toky Razafindranovina sy ny Artanjona. Mirongatra ny fivarotana zava-mahadomelina eto Antananarivo, ireo tanora no mara anisan'ny manjifa izany zava-mahadomelina izany. Manamarina izany ny fahatratrahan'ilay tovolahy 20 taona monja omaly teny amin'ny commune Mahitsy. Tratra ny varotra rongony ny tenany ka saron'ny zandarima ery tao an-tranony. Niteraka voka-dratsy ny fahasalamana nefa ny fidorohana zava-mahadomelina na ara-batana izany na ara-tsaina araka izao fanazavan'ny mpitsabo izao. Be lehibe tokoa ny olona izay mandray ny zava-mahadomelina ankehitriny. Ny voalohany aloha eo amin'ny tao hoe amin'ny antony mahatonga an'izy io ny andrakandrana aloha ho an'ny tanora. Tena andrakandrana mitady an'ilay efe azo avy amin'ny rongony satria ny rongony dia mampanaonao foana n'olona anankiray ary mampisy fahasahiana ho an'olona anankiray kanefa miteraka voka-dratsy foana ny fiantraikany. Ny antony faharoa ny fahaseranana sy le vokatry ny adi-tsaina ataoko hoe ny olana izay misy eto amin'ny vokatry ny fantrana moa zany dia mitady le olona fomba entiny anadinoany ny zavatra iainany ny fahaseranany dia lasa mandray zava-mahadomelina ny olona. Ny zava-mahadomelina dia tena ratsy dia ratsy ho an'ny fahasalamana satria ny voka-dratsiny dia mitraika any amin'ny ati-doha, izany hoe miteraka fahasimbana any amin'ny fisainana sy ny fitadidiana, indrindrandrindra ny fikorontanany saina mihitsiny izay miteraka hatrany amin'ny fahadalana. Mety ho lasa adala ny olona anankiray, mety lasa atao hoe endratrendratra eny amin'ny fiarahamonina raha jerenao izy vao jerena fotsiny dia hita hoe tsy normala satria hitanao olona ohatran'olona romodromotra zany vao jerena ny olona anankiray dia iny le mahatonga an'ilay hoe tena ratsy le manao an'ilay hoe dépendance satria raha vao tsy mampiasa an'ilay drogue izy na le rongony dia lasa tsy mahatsiaro tsy mahazo aina izy. Iny zany tena hoe voka-dratsy aterany amin'ny ankapobeny fa indrindra le nambarako teo hoe mety ho lasa adala ny olona, simba verisaina izy ary mety atao hoe tena hoe lasa adala tsy ho tafaverina mihitsy ny saina raha tena tsy voatsabo araka ny tokony izy raha tena tafiditra lalina moa zany le fokarongony. Betsaka ireo antony mahatonga ny olona mivarotra sy manjifa ny zava-mahadomelina izany ka anisan'izany ny fahatrana sy ny tsy fisian'ny asa. Ny lalàna moa zany ny atao hoe mamaritra hoe voalohany aloha hoe ny zavatra voalohany aloha alohan'ny tena resako an'izay lalàna zay tena fantarina, mila fantarina ary fantatra ny ira tena fantarina iza ny olona mpamatsy sy mpanafatra ny rongony. Misy karazany, misy kajy maromaro ny rongony manko, misy rongony atao hoe malefaka fa misy koa le mahery vaika, anisan'izany ny héroïne, ny cocaïne. Dia tafiditra koa tsika amin'izao amin'ity resaka roroty moa zany hitantsika itsondromina io be dia be karazany eto ary io zany anisan'ny atao hoe maneran-tany ny fiparitany io resaka drogue io ary tokony andraisana fepetra amin'ny resaka lalàna satria mamotika ny tanorantsika izy io. Ny fametrahana lalàna mety misy any lalàna fa ny tsy fanajana lalàna ny zava-dehibe. Ny olona eto amintsika raha misy olona rehetra manao an'io aferana rongony io dia rehefa mahazo voasisika vola izy any anatin'ny tribunaly any dia tafavoaka indray. Avy eo le olona iny ihany mbola manohy ny asa ratsiny ngamba ny tena marina hoe mila famaizana mafy ary mila fampiarana an'ilay lalàna izay efa misy aza. Raha piarana araka ny tokony izy ny lalàna tokony voafehy io fa ny tsy fampiarana ny lalàna ny tena olana fa tsy fametrana ny lalàna vaovao akory ny zava-dehibe. Hatreto tsy manana totanisa mazava isika fa tombo-pitsaboana manokana no namatarana fa 700 amin'ireo olona tsaboana ao aminy dia tanora manodidina ny 13 taona ary dia mitsindrana héroïne izy ireo. Fantatra ihany koa fa ny cannabis no zava-mahadomelina be mpanjifa indrindra ka ireo tanora 12 taona ka hatramin'ny 20 taona no tena manjifa izany. Fa nikan-dalàna tanteraka ny fidorohana sy fivarotana zava-mahadomelina, manana fehezan-dalàna famaizana isika ho an'ireo izay tratra saingy amin'ny ankapobeny dia ny fampiarana izany ny olana.
Vaovao ny tontolo iainana kosa indray nampitomboin'ny États-Unis avy roa endry ny famatsim-bola ho an'ny sihatry ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny tetikasa telo vaovao izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Mitentina 1.7 tapitrisa dolara ny famatsim-bola iompana amin'ny fiarovana sy fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka. Ny USAID Arena tanterahany DAI izay mifototra amin'ny tany Kayasa eo akaiky ny faritra arovana mba hanatsarana ny fivelomana, hanamafisana ny ezaka fiarovana ary hampihenana ny loza manambana ny zava-manaina. Faharoa ny tetikasa USAID reky izay tontosain'ny Foibe Loharanokarena Morotsiraka amin'ny Université Rhode Island izay miompana amin'ny fiarovana ny ranomasina sy ny fandrindrana ny faritra anjonona sady manatsara ny fivelomana eny Morotsiraka. Tetikasa fahatelo ny USAID mizana izay tanterahany Alliance Voargasy ary ampiasa paikady fiarovana sy ady amin'ny kolikoly hanatsarana ny fitantanana ny tontolo iainana. Nanomboka ny taona 2012 efa nitentina 520 tapitrisa dolara ny famatsim-bola avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ho an'ny fandarana asa miady amin'ny fanondranana biby antsokosoko sy azo sarobidy, manamafy ny fitantanana arena voajanahary, manatsara ny fitantanana ny ala sy ny ranomasina ary miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina mba hampitombona ny sofanararoatra ratiokarena ho an'ny vondrom-piaramonina eto Madagasikara. Famiteraka savorovory ara-piaramonina ao am-pefilosité ny fikitian'ny orinasa mpifandraisana ny pilônina amin'ny trano iray. Maro ireo narary sy namony enta ohatry ny fampandehanana ireo fitaovana elektronika tamin'io pilôna io, ireo mponina izay sy tsy manaiky ny ampandehanana azy indray. Fanadadiny eo amin'ny sary sy ny rantsary Manu Randriamalala. Terelay orinasa mpifandraisana alefa ity pilôna anaty tanàna eto am-pefilosité ity raha ny fitarainandreo mponina. Ahitana toerana fitaizana zazakely ary saika zokiolona avokoa ireo mipetraka amin'ny manodidina eto raha ny filazan'ireo mponina. Efa nisy ny narary, nisy ny maty ny fanindray an-dalana tamin'ny fametrahana ity pilôna ity. Efa tany amin'ny taona 7 no efa nipetraka teto ity pilôna ity, asaingy tsy naken'ny mponina ny fampandehanana azy ary ny ato ny fandefasana izany. Andro vitsy lasa izay tonga nanolo ireo fitaovana efa nipetraka antonany ny irak'ilay orinasa mpifandraisana ka izao tsy eken'ny mponina izao. Ndray andro nefa ny alina an'iny misy andro ray tonga dia misy zavatra naneny tao dia nanaitra ny manodidina dia nivoaka daholo izay hoe ahoana ity, nareo milaza hoe tsy mandeha io nefa mahana dia tonga teo mihitsy moa solitenan'ny orange dia hita fa nandeha dia nasena ny vonoany tamin'izay. Dia rehefa avy eo nefa nisy fotoana zany teto amin'ny manodidina anay tsy fantatra tsony zany le izy hoe inona ny tena nakarariny olona, be ny maty be ny korotana ara-pahasalamana. Dia nefa tsy fantatra le izy zay zany dia tsy afaka hiteny hoe preuve scientifique an'io zany na hoe inona zany mahatonga an'io, fa ny fantatray hikorotana ny fiarahamoninay. Dia izay no mahatonga anay miady satria vao tapa-bolana teo zany io zao nasorony le tranainy teo dia soloina ny ngeda be io indray zay fantatry ny rehetra fa hoe manimby io sy samy nahita moa dia tsy mahasalama io rehetrarehetra. Dia izay no nahatonga anay alina zao izay mifamory teto hoe inona no atao dia nanao collecte-na signature zay dia hoe inona ny hevitritsika fa hopotika io indray zany ny fiainantsika eto. Raha ny fanazavan'ireo mponina te mandeha fa antsokosoko ity pilôna ity sy ireo fitaovana miaraka aminy ary amin'ny andro alina no mana fanatsarana ara-teknika ireo teknisianina. Fa raha ny marina zany lazainy hoe tsy mandeha dia nisy fotoana izay ny reklame nareo milaza hoe tsy mandeha sady io tsy alefa nefa mahita ny olona eto zany misy manao entretien amin'ny andro alina. Dia rehefa niteneniny hoe ahoana nareo mifamitapitaka ohatran'io dia hoe tsisy manao an'izany. Dia niteny moa zany ny anankiray taminay teto hoe raha tratranay ary dia tsy miantoka ny mpiasanareo izay manao entretien io zay amin'ny andro alina. Taorian'izay tsy nisy tsony kosa aloha. Dia zao indray le izy menacé zany zao ny mpanofa-trano satria tsisy fiarahana tsony zany tindray mandeha ity fa tonga dia andeha nametaka dia napiditra fitaovana sy ny anina dia na ny mpanofa-trano ato ary matahotra ry zareo vokatry ny ataon'ny tompo-trano. Dia izay no mahatonga anay hoe
tsika rehetra ty tombontsoa iraisana ndao tsika hiady amin'ity zavatra ty malohana izany dia ampiakatra ny raharaha ireo mponina manodidina ary efa manomboka ny fanangona tsony mitsipaka ny fampandehanana ireo fitaovana mipetaka amin'ilay pilona. Vavaony tranga mpiaramonina ny trangana Aitrano tao ambany atsimo Ambatondrazaka rehefa avy nanao fampelezan-kevitra ny kandida Fidèle Razarapiera karazana ankasopara no fandraisana ity kandida ity ny zava-misy araka izao taty vavaony Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka izao. Tokatran'olona iray ao ambany atsimo izay mpanohana mafatrapo ny kandida ny vovonina fasikina Fidèle Razarapiera no nisy nandoro alina iny fa tapomandrininy emponina atao an-tanàna ankasiparana ve sady inona loatra no antony izao tranga izao hoy ny kandida ny vovonina fasikina district Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera sanatria ve de fa lasa mibroika any amin'ny tsy izy ny zava-misy ankehitriny hoy ny tenany tsara ihany ny mampafantatra fa taorian'ny fampelezan-kevitra izay nitanterahan'ny kandida ny vovonina fasikina tao ambany atsimo komina Ambotsilozana no niseho ity resaka Aitrano ity maikila firehitra tsisy azo niraisina intsony ny tao-trano ary bisikleta sisa no azo mipataina trano zozoro raha temo ilay trano ka mora ny ritatra ny afo na de teo azy ny ezaka nataony manodidina tsy nitazapotsiny izao zava-nisy izao moa ny kandida ny vonina firasikina Fidèle Razarapiera fa de naniraka ny mpiara-miasa aminy nitondra ny voatsirambony tanana mba hafana manalefaka na de amin'ny ampany azy aza izao loza niseho izao fianakaviana zay takan'izao volony zao voninkazo mahatratra zao le atao hoe tanakavisy havanaka zay didi maharary ary dia izay ny fanonjentsika tahaka izao raha ny tokony izy moa tokony anatrika eto izy kanefa lay adidy sy andraikitra miandry azy any didy a voatery izy tsy maintsy nandeha fa solotena ihany izay a no nalefany atika de mampahelanareo fianakaviana zay voan'izao zao a izay mitantara ny fisehoan'ny loza ireo niarambony de zay moa zany matory todikemena tsy mana salazao de za tamin'ny tolo tafaharina za de reko efa heriky ny afo mana salazao de izy tamin'ny vehivavy foazanareo fa afo de zareo ny voaka nana salazao velom-pisaorana ny kandida ny vovonina fasikina Fidèle Razarapiera izay laharana faharoa ao anatin'ny bulletin tokana atao amin'ny district Ambatondrazaka ireo fianakaviana niarana izany Aitrano izany. Vavao avy any ivelany mirongatra ny valanaretina kohaka mahery vaika miatra amin'ny zaza ao Romania amin'izao fotoana izao efa manantika ny 2020 ireo tranga voamarina nanomboka ny fiandohan'ny taona teo raha nitatitra nataony tompon'andraikitry ny fahasalamana any an-toerana manamafy ny mpitsabo eo anatrehan'izany fa tsy misy afa-tsy ny vaksiny ihany no fomba mahomby indrindra isoroana ity arety mifindra ity namoaka fanerana makasika izany foibe manaramaso ny aretina Eropa fanandiadiana. Manany amin'ny firongatry ny arety mifindra koa menana coqueluche pazony zaza ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao Romania amin'izao fotoana izao. Tranga 2020 no voarakitra nanomboka ny volana janoary teo raha nitatitra. Otrika aretina mampidoza ny zaza ny kohaka ary mety hitarika fahafatesana vokatry ny fahaseporana na fijanona ny fotampoka izany raha ny fanazavana. Areti-pisefona teraky ny bakteria ny coqueluche izay karazana arety kohaka izay mandazo mandritra ny herinandro maromaro ary mifindra ihany koa. Ireo zaza voateraka no tena tahorana sahina mafy amin'ny fiparitahangy. Ao Nouvelle-Aquitaine, tranga 2020 no voaisatra amin'ny fiandohan'ny taona. Nahitana tranga besaka ny tao Hollande sy tao Pyrénées Atlantique raha nitatitra ny nisy amin'ny manam-pahefanana toerana. Manomboka amin'ny sery ny coqueluche, mievina matetika ary mety arahina tazo sy kohaka kely zany indraindray. Miaratsatra ny anevo zany ao anatin'ny tapabolana, mety hitatra amin'ny fitohanana sy fandoavana ary miafara amin'ny fahasarotana rehefa mifoka rivotra. Mifindra amin'ny alalan'ny kohaka izany. Sarotra ho an'ireo mpitsabo ihany koa ny tena mamantatra ny fisiany aretina noho ireo olona avohany tsy misy sotra aretina hatramin'ny 20 andro. Nanamafy ny mpitsabo teo anatrehan'ny zava-misy fa tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny ihany no fomba mahomby indrindra hiadiana sy isorohana ity arety mandoza ity.
raha ny tombana nataony fikambanany raisam-pirenena momba ny fahasalamanana ny OMS dia vinavinaina 20 hatramin'ny 70 tapitrisa ny voan'ny coqueluche maneran-tany ary ny 510 isanjato amin'izao dia amin'ny tany andalam-pandrosoana avokoa. Raha ny tatitra navoaka ny UCDC ivitoerana ny fanarahamaso Europeana ny valmelasa teo dia nampiseho fa 5,4 alina ny tranga coqueluche tamin'ny taona 2022 ary efa tafakatra 2,3 alina teo anelanela ny volana janoary sy martsa 2022. Vavao makasika ny fampielezan-kevitra kosa indray ianao raha ianao manomboka eto fandresena ny tanjona hoy ny firaisan-kina tao Anjozorobe androany. Manana fanantenana ny vahoaka any an-toerana dia mafiazan'ny fiainana ankehitriny. Ny tao amin'ny distrika Anjozorobe moa ny fampielezan-kevitra nataon'ireo mpitarika ny vondrona firaisan-kina androany tany an-toerana Zavandria Maefa sy Taiziniana. Alô, Antsy manodidina efa hitonga io datatsika tonga data taorian'Andramasina taty amin'ny distrika Anjozorobe indray no nanao ny fampielezan-kevitra sady nanolotra ny kandida ny firaisan-kina Edira Zavitsy Oarana sy ny prailista amin'ny filopiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana nafana ny fandraisan'ny vahoaka azy ary tsapa fa mangetaeta fanovana ny mponina Anjozorobe. Distrika mamokatra i Anjozorobe kanefa miraharavitanana ny tantsano ny tsy fandripalemana fa indrindra ny fakanan-keriny izay mampalaza ratsy ity distrika ity amin'izao fotoana izao akoatra ireo olana ara-tsosialy samihafa izay tovizany amin'ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Mila verina amin'ilony ny fiainan'ny malagasy indrindra ho an'ny distrika Anjozorobe. Amin'ny alalan'ny fifidianana no ahafahana manatanteraka izany dia ny fanomezana vato ho an'ny kandidan'ny firaisan-kina. Misaotra Andriamantoa zava-dehibe ho anay zanakao ny fahatongavanao aty amin'ny tany izay tena nahatsiaro ny fampandrosoana nentinao teto amin'ny toerana ty. Ekenareo zany sa tsy ekenareo? Nandrositsika tamin'ny président Ravalomanana sa tsy nandroso? Ahoana ny fandriam-pahalemanao amin'izao? Manahoana ny lalanao amin'izao? Ho averitsika amin'ny tenona be ny président Ravalomanana sa tsy averitsika? Manaky tanareo atsagnanao reny tanàna zay manaky zay zany isy ny fifidianana madio rehefa maro anisa député any firaisan-kina ao anatin'ny assemblée nationale tsarotsika tamin'ny androny Andriamantoa Zavelbera nisy ny antsoina ampesement nisy comme motion de censure tsy maintsy lasatsika io rekane. Limpanovana ny mponina Anjozorobe izany indrindra no mila iraisantsika ina hampandaniny kandidan'ny firaisan-kina azahoana maro anisy nanivony antenimieram-pirenena ho ny Marc Ravalomanana ahafahana manova izao fahalovana iaina ny malagasy izao. District mamokatra be Anjozorobe ary fantatro tsara ny olona mazoto tatsaha ty tena mazoto be nareo tsy tatsaha ihany tena mazoto be nareo kanefa ny losa fa lipalemana tsy misy lasa misy an'izany kidinapininy zany aty tena tsy rary mihitsy zany javy dia vela ijany eo ihany vidiny jezika vidina ambioka tsy hitatsony zay resahana azy satria raha vao tsy nitantsahana apidina dia tsy handeha mihitsy ty Madagasikara ty tantsahany eny 2,20 isanjato na fa 7,20 isanjato ny malagasy fa raha vao apidina dia vetivety kely dia mandroso ty firenentsika ty zay ihany ny politika eto kapoka ny dady fa matandronareo kapoka ny dady io zao tsy maintsy atao aloha zay mampalany any edy tsy maintsy aloha tsy mety raha
tsy maintsy ataontsika mampalany azy a mbana maro isantsika zao aloha zaza anankiroa de taviko aminareo tsy maintsy tonga daholy entana daholo ny olona tonga hifidy fa na inona ataontsika ka tsy tonga ny olona tsy mety ianareo tonga ty reo a olona anetana ny olona any an-tanàna anetana azy any dao reka ny fiditsika fa tsy mety anyty fa anova zavatsika ina ny atomba tonga amy teny an'izany raha ohatra ka maro anisitsika ao amin'ny assemblée maova zavatra rehetra ary tena maova tanteraka na ny gouvernementara azo soloana rehefa tsy mamokatra tsara azonareo ve zany enoy tsara ara enoy tsara misy fanontaniana ao an-tsainareo ody hovaliko fa ahoana no lasa mifidy indray tsika amity amin'ny fasivy amby roapolo ny volana may ho avy zao nefa tamin'le fa 1 volana novambra tsika tsy fidy tsy mitovy mitsy reka le izy a ny de tsotra ny antony tsy mampitovy azy de zao tamin'iny a so-pirenena malagasy le mpanina amiko jala azy hoe za tsy anao an'io satria tsy maintsy mitovy zo zay mba mety tsy ameatsika ny vazaha mitsy ny tanitsika zay le hoe madagasikara ho an'ny malagasy tsy matahotra mitsika milaza zany aza matahotra anao fa anova zavatsika fa zao a tsy maintsy entanana ho avely foana zay naka fanetanana an'olona tonga hifidy raha vao tonga mifidy ny olona mandresy fa raha vitsikelytsika akalarandreo azonao ve zany ary mailo ianareo nanamafy any koa ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana fa tsy mananjotsy olany ny candidat ny firaisan-kina eto Anjozorobe nandritra ity fitsidiana tao Anjozorobe ity tsy noady noho ny filoa Marc Ravalomanana ihany koa nandalo sy nitafa tamin'ireo mponina teto Mangamila commune izay isan'ny malaza mpamoka barobe hatramin'izay kanefa sahirana ny tantsaha ankehitriny noho ny olana maro samihafa natitra terin'ny filoa Marc Ravalomanana nandritra ny fifampiresahana tamin'ireo mponina fa mila mandray andraikitra ny tsiraray amin'ny fifitianana io andatsabato ho an'ny candidat ny firaisan-kina ahafahana manarina ny fiainam-pirenena farak'izay aingana feno mipika avokoa ireo toerana rehetra nandehana ny birao mandrafitra ny vovonana firaisan-kina no tarian'ny filoam-piara-mitantana ny vovonana Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny solitena ny HVM sy ny filoan'ny APM Dr Lalaina no kandidatoka ny firaisan-kina an-toerana raha nanakoako tao Andramasina Omaly Asina Andriamalala Mathieu Prince vahoaka mifanitsakitro arabaky teny avokoa tamin'ireo toerana rehetra nandehana ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana sy ny délégation niaraka taminy teny solitena ny HVM ny antoko politika madio Albon Rakoto Arso tao Andramasina nandritra ny fampielezan-kevitra nanolorana ny Dr Lalaina sy Maira Fidy candidat larana faharoa ao anaty bileta tokana ao Andramasina teo ampidirana ny commune na Ambomiadana dia efa niandry azy ireo ny bisikileta sy ny moto raikitra ny diabe na makivaky ny tanàna nanomboka ny kabary natolotra tamin'ny fomba ofisialy Dr Lalaina ratsy tena ratsy ny lalana ka ny fanamboaran-dalana sy ny fahasalamana ho an'ny vahoaka n'Andramasina no tena lohalarana ho an'ny Dr Lalaina sy ny firaisan-kina de zao a jeranareo tsara ny pahitsiadytsika de zao atao zay maro isa ny candidatsika ao anatin'ny an'ity maira-pirenena na ao amin'ny député rehefa maro anisitsika ao dia inaby ny asan'ny député ny asan'ny député de reto telo reto voalohany
manao ny volavolan-dalàna rehetra izy hoe reto aby volavolan-dalàna zay mety hitondrana ny firenena enoy tsara dia am'izay zany docteur Alain zay nanao anazy zaho zao zany olany président dia mamaiky ahy dia ny fahasalamana aloha fa tena mijaly le olany indrindra hoy izy a ny reny bevoky reny a reny an'ireny be da be mihitsy ny zavatra mitranga loza mitranga no ny ratsiny lalana zay zany ny azy hoe ny tena priorité nantariko izy aleo aloha izy a mba jereko kely daholo ny fahasalamana le aty tsy maintsy mandresy tsy manana tsolany io zao ny afatra farany dady zany ary hoe amin'ny fasivy amby roapolo ny volana mai ho avy zao a fifidianana zay ho député nasolombaboaka dia docteur Lalaina no candidat official atolotry dada atolotry ny tim atolotry ny Frasekina azonareo am'izay dia larana ao amin'ny deuxième liste Rafity mehelanareo eto zay nyrosony ity tonga atao amin'ny commune Alarbi Fatsola ny délégation nanontariany Filomary Karavalimanana vahoaka anarivorivony no tonga teto faliana ahafantatra ny afatry ny vovonana Frasekina teto dia mbola nazavay ny Filomary Karavalimanana indray ny antony andraisana anjara amin'ny fifidianana ny objectif dada dia tsotra anasoa vahoaka malagasy tsy manana afa-tsy zay ah dia zao ny mahasamy hafa lay hoe fifidianana tamin'ny fahaenina amby folo volana novambra lasa iny tamin'ny 2023 tamin'iny a fifidianana zay filohan'ny république dia rehefa nandeha ny procédure rehetra sy ny atotatarara fa azo daholo tonga teo amin'ilay fotoana farany dia nijerevana hoe samy mitovy fiaviana daholo ve atsika dia lasa eny akany amin'ny ACC hono ary ACC mba azonao razainy aminay ve fa tena manana nationalité malagasy io ho avy ny dossier dia ho avy ny dossier hatramin'ny farany tsita ay izy ty nambadra hoy zay hoe za tsy anao dia zay gaga daholo ny olona rehetra tsy anao tena tsy anao ao tsy antony dia zao ny zava-dehibe indrindra dia manaja sy makatoa ny lalam-panorenana lalam-panorenana lazao hoe zany ho filohan'ny république any Madagasikara zany hoe tsy maintsy manana ray gasy reny gasy ray sy reny gasy zany tena malagasy le tiny amany a naka nationalité vazaha zay le izy dia tsy azoko atao mihitsy any fady tena fady zany hoe manitsakitsaka ny lalam-panorenana zany alohany nraisana ny asany maha-président république fa atao indroa dia hoe mininy etanatreha vahoaka sy Andriamanitra fa anaja atony andraka Andriamaso io lalam-panorenana io ary io ny mamalagasy ny malagasy io ny mahafirenena ny firenena tsy maintsy ajaina io rehefa tsy manaja an'io dia tsisy mahafirenena ny firenena io ny fiandrianam-pirenena tsy hoe tsy mety zany dia nisy napristiany ny sasany ataovy président fa tsy maninona dia izy hoe lasa mame ohatra ratsy ao aoriana kiza mandat ahoana ny fomba hanafahako ilaza hoe reto vazaha tena vazaha reto sy karana tena karana reto tsy rotsako rehefa avy eo azonao ve zany zay ny antony teny za mihitsy laza hoe za tsy ho maiky anao président république na akavola amin'io na ho lasa hoe manambolinahitra tsy zay mamay a ny asony vahoaka tsy asony vahoaka mihitsy mahita hoe ay ve azo atao ihany manao président république na dia tsy gasy ary zay ny antony ny endriny gasy fa ny vatany tsy ny papier any tsy gasy loatra dia zay le izy dia efa nilaza tany amin'ny communauté internationale la hoe alao hijanona am'izao zay dia tapa-kevitra zay tao anatin'ilay hetsika iny hoe aloha dia mifanatritsika raha izay ty indray a fifidiana zay solombavam-bahoaka tena manaja tanteraka ny lalam-panorenana io satria fifidiana manakaiky vahoaka tena akaiky vahoaka akaiky nareo aty amin'ny district ny Andramasina dia nareo malala tsara dia efa nijerevanareo tao amin'ny CENI jerevany ny olona rehetra manodidina dia hoe tena marina zany zay natoka azy hoe ny ekeny raiky zany fa atao atao nitsodrano any Dr Lalaina sy Maira Fidy ny antoko APM malona izao adidy makadiry iantsoroany izao mitsodrano ny tenanay ao anatin'ny Frasekina izay taremy président Ravalomanana sy présidence teny mitsodrano nareo mianadahy ty fifidianana ity eto anatrehany reto vahoaka ny Alarbi Vatsola district an'Andramasina ireto maleova mahalasana ikapahitany toniny
andia dia hitany vaniny andanja hitany marina ary itsara hitany meloka olany anareo solomba vahoaka amin'ny fasiva amby roapolo volana me amenna sa tsy amenna nanamafy ny solotena ny HVM teto fa i Dr Lalaina izay kandida vavitokana no afaka anarina an'Andramasina sy ny mponina ao aminy. Rehefa ifidy anareo vehivavy zay mangataka ny tovinjo aminay lehilahy dia mifidiana vehivavy hitondra ny teninareo any amin'ny antenimieram-pirenena. Faharoa manaraka izany ho antsika lehilahy, raha ifidy any aza maka raha lehilahy fa mangala vehivavy fa tsy mety amin'ny soratra masina ny lehilahy fidy lehilahy. Ary amin'ireo kandida efatra eto reo anankiray ihany vehivavy dia fidy io Lalaina kandida numéro vehivavy vonina sa ary sa hitondra ny marary ny vahoaka an'Andramasina ao amin'ny antemera-pirenena i Dr Lalaina Ranonambarany tamin'ny fandraisam-pitenenany. Tsy andraraka ilombiandoha izahay sy ny prailistra hoy izy. Mijoro eto ny tenako vehivavy vonina, vehivavy say hitondra feotsika ifeon'Andriamasina any amin'izany antemera-pirenena izany. Hiteny mafy hitondra ny tarainatsika isan'andro isan'andro. Renim-pianakaviana mahafantatra ny fahasahiranana manjo ny fianakaviana vonina hitondra ny feotsika na feo voalohany na feo faharoa na feo fahatelo na beso hoentiko ny feotsika ho tonga an'izany ary aza manahy ianareo tsy maintsy tavaverina tia mitondra vokatra amin'izany etaetantsika izany. Kapoaka ny Flora Valomanana ny fanaovana lalana mino matoky miaraka amin'isika tsy maintsy tavavoaka ny fanamboarana ny lalana satria io ny olana ary io ny vahaolana amin'ny fampandrosoana ny distrika an'Andriamasina. Ny fahasalamana no kapoakako. Tsy maintsy ahitantsika vahaolana ny fahasalamana manakaiky vahoaka. Fahasalamana manakaiky vahoaka tsy vavao aminareo efa teto alarobia vadisola ny ekipa Dr Lalaina mitondra izany fahasalamana manakaiky vahoaka izany fitsaboana mahimahimpona fa nalana nify mahimahimpona mino afa efa sitrana daholo ny nify ny nalana nify dia ho avy izany ary ao anatin'ny programa izany fahasalamana manakaiky vahoaka ny tompo-pahasalamana ho an'ireny sy ny zazy izany dia hiadivantsika varotra any amin'ireo tompona andraikitra mba tsy ho taterina any Antananarivo daholo ny mararitsika. Dia manatenantsika rehetra amin'ny 7 amby roapolo ny volana me. Iza le kandida? Iza hoe? Numéro firy? Numéro firy hoe? Sotra tomboky lahy makasitraka tomboky vavy. Dr Lalaina izany no kandida ofisialy atolotry ny firaisakina eto Andramasina. Izy ihany koa no mitarika ny antokotima ao an-toerana manomboka izao araka ny toromarika ny filomarika Ravalomanana. Tsy maintsy ovaina zava-misy ao an-toerana rehefa olany solombavam-bahoaka i Dr Lalaina ho hiatrany ny filoam-piara-mitantana ny firaisakina marika Ravalomanana. Mafisy koa fa ny kandida numéro 2 Dr Lalaina no kandida ny firaisakina eto Andramasina. Azonareo zany zoa sy adidy ny mifidy tena zoa ary adidinareo mifidy. Dia tongava maro ara ny kandida firaisakina no fidinareo dia lehilarana numéro 2. Azonareo distrikta mamokana Andramasina ary fantatro tsara ny mahazo anareo ty Andramasina ty. Ao zany teny loza indrindra dia ny alafosany zezika aloha. Tsy mbola nahitaotro zao taty mikaikaiky daholo ny tena vidina lafo misy le zezika. Ne olona mamokatra be ty. Ao koa ny vidiny vokatra rehefa avy eo no ny ratsy ny lalana. No zany ny lalana tena maika ihany koa. Maika daholo izy. Koa ny fandriampahalemana tsy lazaina intsony. Koa manantena anareo zahay fa tsy maintsy hampanova ny zavatra misy aty. Ina mampanova? Ame baiko an'io député io hoe tsy anangatanana fotsiny anao any fa tena natevin-darana ireo isatsika ireo. Samy ino tsy dia ny filoha Ravalomanana avokoa moa ireo commune manodidina an'Andramasina tahaka ny Ankorona, Ambohidradraina, Sabotsy Ambohitromby, Anepoka, Alakamisy, Ambohibemanjaka, Ambomiadana ary Ambohimandroso.
Iverneto Antananarivo isika ato anatin'ireto vaovao manaraka ireto fitsidiana isan-tokantrano no entiny kandida firaisan-kina amin'ny boriboritany fahatelo mandresy lahatra ny vahoaka ifidy azy amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Androany izao dia tetsy Andrainarivo Ampahibé Cité des Portes no notsidian'ny feno rahalambomanana sy ireo mpirealistra aminy. Ny olona ny rano tena marary ireo mpono amin'ireo fokontany notsidian'ireo androany. Asin'Andriamalala Manu Randriamalala. Rano fisotro madio no tena mahory ireo mponina etsy Andrainarivo Ampahibé Cité des Portes izay notsidian'ny sason'nymbavambahoaka feno rahalambomanana androany. Nitsofoka eraky ny elakelan-trano ny tafa sy nampahafantatra ny asan'ny solombavambahoaka eto Madagasikara ity kandida ny firaisan-kina eo anivon'ny boriboritany fahatelo ity sy ny mpirealistra aminy. Tena zay manao tato fa commune tokony anao ny asa. Eny fa tsy tonga any commune raha tsy misy le mpitatotra. Ka zay nareo mila zay le tatotra zay le tatotra nalefa metany afaka mikopia ny tatotra nataoko ivetana. Za zay dia vahoaka mifampatoko fotsiny dia zay zay rehetrarehetra nandalo teo dia hitaran'ny rano tena hitarana anay satria ny rano ahaina. Na inareo zao raha aina na zazany ampoaka raha aina. Dia ny rano dia le olona zao mety sy ray sy roa no ananany. Nono fantrana nefa midiny koa be atoandro be nanary zao ny olona mikarama manasa lamba tsy misy vao maisa mitombo mifasairana. Fa olana dia fity ihany nareo amin'ny zay ny ampitainareo le afatra dia fantatra le zay zao tsy manavakavaka mihitsy na 4 na 5 na 3 eo dia apetao fa tsy olana zany fa safidinay dia fantatray hoe 5 tianay tsy nanavaka naizana izy fa dia niarany takosina sy nanome afatra ho an'izay rehetra sendra azy i feno rahalambomanana larana fadimy ao anatin'ny bilitatokana. Misy candidat eto aminareo ao amin'ny fitondrana. Ny ao amin'ny commune Antananarivo fantatrareo ny lokony. Lohampirenena fantatrareo ny lokony. Tondra fiovana ao anareo le zany satria mitondra. Dia mbola hifidy ho an'izany avy ianareo amin'ny tindrana zao tokony sanctionner-tsika fifanareo mbola averintsika tsika mihitsy zany manaiky an'izao fahantrana misy amintsika zao. Marina zany sa tsy marina. Na efa tsy mandeha ny ranontsika. Na efa tsy mandeha ny jirotsika dia mbola oreo ihany ve no fiditsika. Mila tonga saintsika. Mila tonga saintsika hoe reo ihany nefa manimba amin'ny fiainatsika dia mbola tsika tsy rehefa anterina ty aminareo koveta dia zay ny andeha anovany safidy tsy ampiova amin'ny fiainatsika rehefa manataka rehefa anankiray akory. Mba hoakinareo andeha hifidy marina fa mitady volontsika amin'ny fanasana lamba fa raha tsy hofiditsika amin'ny 29 mai tsisy dika. Mila mandeha mandrotsaka vato le numéro 5 zany tsika. Zay fanavy le tsika zay tonga hafidy daholo zany amin'ny 29 mai. Fantatra moa fa anao etsika goavana ny sabotsy ho avy izao ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany fahatelo feno rahalambomanana sy ireo mpirealistra aminy. Isy ny fampisehoana iarahana amin'ny isam-panakanto maro ary isy ihany koa ny diabe atao miainga etsy akoron-drano. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainam-pirenena ny fifidianana solombavambahoaka satria tondra fiovana sy fanovana goavana eto amin'ny firenena. Tsy mitsahatra ny midina ifotony amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ny kandida larana fahatelo ao amin'ny boriboritany fahadimy fetra Rahalamozafy-Milolona sy Girivo Randrianarisoa mampafantatra ny mahazava-dehibe ny fifidianana sy maneho ihany koa ny vina entin'izy ireo. Fanadihadiana eo amin'ny sary Andry Rakotomala. Taorian'ireo fokontany maro efa voatsitika sy nanaovana fanentanana dia niona tamin'ireo mponina tao amin'ny fokontany Anjanahary 2A sy Anjanahary 2N ka nitafa mivantana tamin'ny kandida firaisan-kina larana fahatelo ao amin'ny boriboritany fadimy fetra Rahalamozafy-Milolona sy Girivo Randrianarisoa androany. Tsy maintsy manova isika eo tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ametrahana ny tena ara-dalàna eto amin'ny firenena. Mafeno fepetraka afaka manatanteraka izany ny kandida ny firaisan-kina. Mandalo eto izay kandida avy amin'ny team firaisan-kina ho solombavambahoaka amin'ny 27 volana May dia miantso anareo mametra-panontaniana aminareo manao hoe tsy efa fotoana tokony anaovana fanovana ve izao. Manao ahoana amin'ny fiainanareo andavanandronareo tamin'izay 5 ambin'ny 10 taona izay. 5 ambin'ny 10 taona tsy teo amin'ny fitondrana amin'ny team
nanomboka 7 naongana namara dao zao fanaratsiana rehetra zao tsy maninona efa lasy zany fa zao fanotaninay aminareo manahoana ny fiainatsika am'izao fotoana zao, manahoana ny fampianarana, manahoana ny fanabeazana, manahoana ny fitsabona tena, manahoana ny lalana, manahoana ny asa, manahoana ny fiarina, manahoana ny zavatra rehetra. Inona ny mandeha, iza ny samilaza fa mety ny fiainatsika am'izao fotoana zao, iza ny mijoro milaza zavatra tokana hoe mandeha eto am'ty fireneny ity. Izao fotoana fanovany zao, mila tany tandalanytsika raha zany tsy androso mandrakizay ty Madagasikara ty. Tsy akory mpitondra dia manao zay tiany atao, fa tokony hitovy ny vahoaka sy ny olona mpitondra sy ny vahoaka entina. Tokony hitovy ny vahoaka sy ny mpitondra, fa tsy manao ny tsy mety ny mpitondra dia mipiripirina fotsiny, dia ny vahoaka mitrongo vahoamana sanatria tony ny omby amin'ny rokahatra. Ka izao vaolana rosina ianareo a, fidio ny firina numéro 3 le numéro teraka ny adidy afasimy ambapolo ny volana ame zao aza vera mandeha andro farata vera mandeha andalambe sika dia makany amin'ny lay tranotrany afahana manay efitra efa atokantranona reny tanotrana fa tsy te velantsolo resaka ny ambona sanatria vava ohatrany manity varina koa izy manome vary anareo tsinjo tsy tatsony avy mandritry ny 5 taona mahazo amfidy ary paizana mifidy dia mifidy ny olona mitana ny teniny sy mijoro amin'ny heviny. Mitaka fandraisana andraikitra sy finiavana avy amin'ny olom-pirenena rehetra azona makany amin'ny fandresena, tsy onona fotsiny amin'ny latsabato fa andray andraikitra iaro ny safidy. Teny Andranomena no nanao ny fampelezan-kevy ny kandidat tolotry ny firaisan-kina atao amin'ny boriboritany fahenina androandry niditra mivantana nandritra ity fotoana ity ihany koa iny filoha Marika Ravalomanana. Germain Nomejanary, Taiziniana. Vorolana ny fanisakitro ireo pombany kandidat Odsoa Andriamampandry sy Dokotera Miarsoa teto amin'ny fokotany Andranomena. Niditra nivantana teto ny filopiaran-tantana ny vovonana firaisan-kina Marika Ravalomanana ary nanamafy fa ny kandidat Odsoa ihany no vahaolana ho an'ny vahoaka ety Ambohimanarina. Rehefa tonga ny fividianana pasiva ambinipolo volana me sy ny dito Odsoa narina fahenina zay nafakidana hoe fidina hoana Odsoa narina fahenina pasiva ambinipolo volana me dia miaraka aminy koa dokotera sy ministre aminy maino federal e fantako fa olona ely be daholo io 5e arrondissement manaraka tsara zay toromarikidady zay tsy isalasalana raha ny podro hoy ny kandidat Odsoa Andriamampandry efa porofoy ny vahoaka eto Ambohimanarina izany koa tsy amelana intsondry ho hiatrany ny fanazavana teto amin'ny vahoaka n'Andramomena izay hitantsika fa anisan'ny bebonina ety faritra Ambohimanarina dia miteny ngamba ny sary fa mitora-jofo tonga daholo vahoaka rehetrarehetra na izy na izy na anatin'ny firaisan-kina izy na ny amin'ny partia ny TGV dia antsika fa betabe ny olona izay miombona ho iraisany manohana ny député Odsoa sy Dokotera Miarsoa sy ny prélistra miaraka aminay makasitraka ny vahoaka satria matoa tonga maro be ohatr'izao ny vahoaka dia fantatsy ny vahoaka fifampitokisana izay nisy teo aminay sy ny vahoaka nisy ny fiaraha-miasa ary nisy ny fitsondrovana manokana ny vahoaka na tamin'ny sarotro zany na tamin'ny alahelo na tamin'ny fahakiviana dia teo foana ny tenako napitraka nampahery ary nijoro nanao zay mety nanampy ny vahoaka n'Ambohimanarina sy indrindraindrindra ny vahoaka n'Andramomena izay sarobida amiko kokoa satria teto niteraka eto daholo ny fianakaviako teto monina dia rariny loatra anao ako betabe teto fahasoavana rehetrarehetra meoko n'Ambohimanarina daholo ny fahaizana zay ny raha tofona
vola amina makarena ny fitaovana rehetra de hitantsika zao fa mamarosoa mivoaka ny andramomena sy mivoaka ny mbomanarina ray manontolo fa isaka vo mikatona ny tongotsay na dia tsy fantatro mivoaka re ho avy de miasakasaka daholo ny olona rehetra na mivarotra io na mividy io na izy io sy na iza de akasitrahako ary izao zany dia samy teny zay ary mbola manamafy ny vahoaka sy ny tenanay fa tsy maintsy hopodroa mbomanarina ary tsy amelanay intsony ty fa tsy maintsy azonay ty tsy avelanay ary nikekika ny vahoaka de hoe tany ny azo fasarotra mimira koa de manome tokany avoakany ambomanarina ao fa be ny vitatsika fa raha mbola hopodro koa zay de afo eny afo telo eny afo folo eny afo zato eny zay vitanay no mbola ho ataonay ho any ambomanarina ka aza manahanareo zany amin'ny lafin'izay fa dia malala zay tokony atao zay anafisahoana ny mpiarabelona aminay itoy etsy ambodimita eo amin'ny ronakoa ny diabe rampitso tany ny azo fasarotra ny mila hoy ny kandidat Toditsoa Andriamampandry. Varahinao vetrany amin'izao fampahalalam-baovao izao ny Global News sy ny akon'ny fampelezan-kevitra le fabuleux destin d'Amélie Poulain kosa no lohateny horonan-tsary varahana eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tomboko lasy tomboko vavy veloma tompoko.